dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7:00 dinika miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika isa-tokantrano na amin'ny alalan'ny japon na amin'ny alalan'ny fahitalavitra na ihany koa amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera amin'ny internet. Andriamatoa Jacques Mérard Nirina ny vahintsika tao anatin'ity fandarana ity nafantarany be sy ny maro anao izay hatramin'izay dia mpiasa syndikalista teo anivon'ny Solima tamin'izany fotoana izany ary indrindrindra mpanao politika ihany koa mpikambana teo anivon'ny Antoko MFM mpikambana ihany koa teo anivon'ny Antoko Tambatra ary mpanorona ny HFI na ny hetsika fanorenana ifotony teo ihany koa ny mampikambana azy teo anivon'ny vovonana tsy mialonjafy miaro ny sata républicaine. Tsara fantatra ihany koa fa sociologue ny tenany anthropologue izany hoe mandinika ny fiarahamonina mandinika ny fomba fihetsiky ny olona ao anatin'ny fiarahamonina sy ny sisa izay ihany koa ny asany antony nanasa-tsika anazy dia miaraba anao aloha Andriamatoa Jacques Mérard Nirina tonga soa tamin'ny MBS. Ya mamerina ny fiarahabananao sy ny teknisianina ary misaotra indrindra amin'ny fanasana ny tenanay dia miarahaba koa ny mpanaraka ny fandarana. Araka ny teo sociologue ianao sady anthropologue le zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao tonga dia ho resahantsika avy hatrany Andriamatoa Jacques Mérard Nirina ohatrany ao anatina endrika misafotofoto izany le firenena amin'izao fotoana izao. Sujet anabaka mivoaka mikorotatsaina ny mpianatra misy tetikasa somary miteraka sotasota eny amin'ny fiarahamonina raha tsy resaka afa-tsy ny hoe eny Ambotro Manjaka ohatrany tsy dia lavitra eny misy ny toeram-pirenenao raha tsy diso reny zavatra maromaro reny zany no diniantsika atao anatin'ny fandarana ngambany ny réaction anao aloha amin'le resaka fanadinana baccalauréat izay somary ny safotofoto teo amin'ny mampandinika fiarahamonina anao Andriamatoa Jacques Mérard Nirina. Ny fiparitahana lazadina maly tapakandro ny ariviny aloha ny elo tokoa ny vaovao ary nanaitra be. Za aloha isan'ny taitra satria za tsy naneritreritra n'izany tsony hoe aty amin'ny siècle faraika amby roapolo aty no sisy an'izany dia za aloha tsy nanam-po ary taitra ohatran'ny olona rehetra. Ny filazana moa nanazava tao ny ramatoa ministra dia ohatrany hoe fa misy ny voasambotra ary toa manesika koa izy ny cybercriminalité amin'ny fiparitahany vaovao tany amin'ny Facebook dia mandray an-tanana an'iny zany zao ny gendarmerie dia andrasantsika ny fanadihadiana fa amin'ny ankapobeny aloha ny firenentsika somary misavoritaka tsy milamina nanomboka teo amin'ny raharaha ny solombavam-bahoaka 370 teo amin'ny 13 mai izay natenaina hoe hitondra fitoniana be fa misavoaramboara aloha ny aigna azy hatramin'izao. Misamboaravara tonga dia hivadika kely amin'ny resaka tontolo politika amin'ny ankapobeny Andriamatoa Jacques Mérard Nirina ho avy azo fatsiny ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina ny tanàna. Ny fahitanao mampanao politika anao indray ahoana ny fanomanana an'izany fifidianana izany raha oharina ihany koa raha tahafina hoe efa reny ny zavatra niainana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fifidianana filoham-pirenena izay nahitana fitarainana maro isan-karazany. Ahoana ny fahitanao an'izay? Raha ohatra tsika zany miainga hatrany amin'ny fifidianana ny filoham-pirenena dia efa nahatalanjona ihany aloha ny fidinany tahany fandraisana anjaran'ny mpifidy ary vao maika nanapitrotraka an'izay izy taty amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izany hoe raha malagasy ary manana ny mpiandraikitra azy ny fifidianana eo ny seny eo koa moa ny fisarana momba ny lalam-panorenana raha malagasy
mahay makalesina tamin'ny lasa hifehezana ny ankehitriny ary hanasarana ny apiso dia ny antenaina tokony ho tsara zany ny fifidianana amty fifidianana am ben'ny tanàna sy ny mpanolo saina ty manino zany milary hoe tokony hiatsara satria zao élection de proximité io zany tena any anatin'ny vahoaka mihitsy tena io zany le lazaina io hoe fiverenana miainga avy an'ny fotony ary tokony ho any amin'ny fokotany mihitsy aza moa ny isian'ny aingan'ny fahefana fa mbola tsy any ny adihevitra atsika ka ny tsaratsika hoe vohomana tsara ve ity fifidianany ty tsy fanomezantsiny zay ve ty fifidianany ty dia ny vokatra ny tsaratsika an'izay zany ny vokatra aorianany amin'ny 7 novambra fa raha misy aino ny feon'ny mpifidy any anaty fiarahamonina any dia ohatrany manao hoe ity fifidianana mbola tsy aza ao ambinato sy ahitana zafikely ty fifidianany ty zany hoe ny dikan'izay zany manahy ny olona fa tsy ahitasika vokatra tsara araky ny antenaina hoe hanasarana ny firosoan'ny raha-pirenena zany hoe mety mbola ina iverina ve le safotofotona indritra ny fifidianana teo aloha sa inona no mahatonga an'izay ka io hiakina amin'ny fandaminana azy io ianao zao mifanerasera ihany amina manampahaizana manokana na expert isan-karazany mandinika ny resaka fanomanana fifidianana io amin'ny akapobeny tsy hoe ty fifidianany ty rery fa misy amin'ny apahany am'ireny olo ireny mahita hoe ohatra misy fiemorana le izy na fampandraisana anjara ny société civile ohatra sy ny ohatra zany aiza ho aiza za manana namana miandraikitra ny fanampiana ny fiarahamonimpirenena société civile zany am'ty resaka fifidianany ty de ny remarka nyresahany ahy aloha de hoe mihemitra rangahy ty izy ty fa maninona hoa no mihemitra de hoe tany amin'ny andro ny deuxième république nge rangahy ty izy ny fanaovana n'io fanaovana ny liste électorale io fanisana mpifidy io mandray anjara misy ny atoko politika ny société civile miaraka amin'ny mpandamina ny fifidianana ara-panjakany fa am'izao izy ny société civile nge sy ao anatiny manao ny liste électorale fa manaraka fotsiny zany ny fizotra ny fifidianana za zany hoe sy gaga raha nahita hoe akatra no nanaovana ny liste électorale sy gaga ary sy gaga koa izy aho raha ohatrany reny ny famalena tao anatiny ny fifidianana tamin'ny solombavam-bahoaka famalina ny liste électorale famalina ny carte électorale ny famalina ny carte d'identité nationale ny mpividy ka raha ohatran'izany ny iverenany adihevitra atsika tokoa de mihemitra atsika satria singan'ny zavatra tena tokony ho voafehy hilazana hoe misy fanjakana demokratika marina eto misy fanjakana mahay mihaino ny hevitry ny olona miserasera ao anatin'le fifidianana ary io namako io manampahaizana io nanampy hoe zao izy sy gaga koa matombo zavoritaka ny tantsika satria zao izy mahita fa any amin'ny faritra rehetrarehetra any de saiky ny atao hoe tompona andraikitra ambony eto amin'ny tany sy ny fanjakana sy mampiatra ny lalàna fa ny lalàna misy ohatra hoe izy mandalo ny premier ministre mametraka ny premier ministre izao avy ny tokony hatao amin'ny resaka fandriam-pahalemana fa zereonao izy fa matoa mitsanga foana ny hoe misy omby very tary indray izao indray ny omby very tary mitaraina ho izy président iny premier ministre teo aloha monja Rondefo
hoe ohatrany manana endrika hafahafa mamofopofona safidy foko le fitrangan'ny alatromby dia mampiseho reny fa ny fandraisana andraikitra ny tompona andraikitra any amin'ny faritra no tsy ampy ka sahirana atsika efa nilazainao teo moa le ambohitry manjaka za mahita hoe raha ny fanantenany gasy taorianan'le zavatra nataon'ny solombavam-bahoaka 7 tamin'ny taona 24 nananana premier ministre vaovao natainyan'ny olona koa hoe tena hitondra fanavaozana be tonga de gagabe na ohatra ny nany nofodolo ny olona mahita plaque rouge ny fiarakodia panjakana fa rehefa miroso ny raha-pirenena lasa fiemorana so ihany momba nisy Papa Raimasina nandalo neverina hoe ampiakatra ny fanantenana sy ny finoana ary ny fiadanana zay minitsy moa ny hafatra napetraka hoe nitanjona teny Papa Hotratrarina tamin'ny fandalovana teto fa lasa asa izay kristianina ve tsy mahtanan'le hafatra fa mitady iveriny aoveriny pedala efa tonga de efa voaresaka moa le ambotry manjaka satria anisan'ny miteraka disadisa eo amin'ny fiarahamonina koa resaka tetikasa anankiray zay taky fa fanotofana tanimbary amina hektara maromaro iny nisy etsika teny andro vitsivitsy lasa zay somary nisy fifandirana kely tamin'ny tena toerana sy ny solon-tena-panjakana zany ohatrany hoe efa ndraisan'ny Andriamatoa Jacques Aimé Rarinirina ihany moa izy teo hoe ohatrany hoe lasa ny Papa François de mipotra daholo le korotana kely eo amin'ny fiarahamonina ambotry manjaka baccalauréat izao koa fanendrena gouvernoura miteraka disadisa eo amin'ny samy mpanao politika mety isy ifandraisa ve zay hoe trêve nandalovana fotsiny ve fandalovan'ny Papa Raimasina teto Madagasikara de iverina amin'le fiainana andavanandro tsika malagasy sa ahoana ny fahitanao anazy tamin'ny taona 7 nandalo teto ny Papa lasa Papa tonga ny GVTD zao de zao anisan'ny acteur majeur atao anatin'ny reny nareo tamin'izany fotoana eka io zany lasa efa ohatrany hoe culture atsika lasa kolosaina atsika mihitsiny hoe satria tsy isanandro na isa-taona no mandray an'ny Papa Raimasina zany 89 zao tsika nandray an'ny Papa Raimasina Jean Paul II dia ny 150 nisy fivoana tokoa teto amin'ny firenena satria izy nametraka tamin'iny ny tena nametraka mihitsy hoe tsy maintsy mindroso amin'ny demokrasia Madagasikara ary raha mitadidy ianao namana Zoel tamin'isy no nisy fuite de sujet baka koa 150 tadidy tsara ka le fandalovan'ny Papa Raimasina Papa François teto koa zany de ny ainan'ny mpiray tanindrazana azy de hoe hisy zavatra tsara hateraky ny fandalovan'ny Papa teto ka ireo zavatra rehetra mitrangy ireo ve fanilihana ny ratsy hipoirany tsara zay ve no mety ho fisehony fa ohatra tsika miresaka nambohitry manjaka zany anaraka nahita ny hevitry zareo na ny manany eny tamin'ny Sabosy iny ary fihetsiketsehana angeza be tamin'ny Sabosy zany hoe raha ampitondra manana fanahy ho afaka hifampiaino zay moa isan'ny hafatry Papa hoe tokony ahay hifampiaino nareo ary ny verimberiny nisy ray aman-dreny anankiray hoe tokony mba hahay hifampidinika zany hoe ho azy zany ny fahazahoako an'ireny zao
sy apya ny serasera, sy apya ny fampidininy. Ary angamba tsy fantatro na ny mahazanaka tatsahy ahy koa tatsahy ahy ve de mety manana fiandanina am'rako mihitsy aho amin'ny mponina Manjaka satria raha jerena tsara nge Joel zao hoe tamin'ny andro nandriana Mpoinimerina nanaovana ny be sy mitatatra de efa nisy taranaka ny asa sy ny velona tamin'ireny tany reny. De ny fivoaran'izay taty aoriana moa zany lasa lovana isam-pianakaviana le izy. Zany hoe raha mbola misy koa ny atao hoe taranaka ary mbola tany koa ny tany, mbola misy ny masoandro sy ny alina sehon'ny Zanahary de hisy taranaka foana zany hivelona amin'io be sy mitatatra io, mpandova n'io be sy mitatatra io. De zareo tsara fa ny mpanjana tany tena kingesinahy teto zao Galeny, fa i Galeny iny tandrina mihitsy ny kasikasika hopefy any amin'ny infrastructure na ny rafitra napetraka andriana Mpoinimerina, indrindra napatahotra azy moa ny resaka hoe teraka tondra-drano satria akaiky an'Antananarivo ange Ambohitra Manjaka ny indemnisation moa zany de amin'ny hoe 25 000 francs par mètre carré. Raha manao kajy zany tsika de hoe ampitahina amin'ny vary miakatra eo, ny brique, lanjan'ny brique miakatra eo, lanjan'ny trondro mety ho lafo avy eo ho an'ny taranaka mifandimby tena ara-pahamarinana ve le 10,000 ariary isaky ny mètre carré ary mahatoka taranaka hatramin'ny rahoviana. Zany hoe raha nanana politika koa tsika hoe tany soloana tany hoe sorona taminareo ary le tany fivelomanareo fa homena tany vaovao nareo hanohizanareo ny fambolenareo. Zany hoe le 10 hektara ho soloana 10 hektara mety nampilamina zay. De ny ady hevitra moa de hoe sy mainsy eny ve le tasana Ambohitra Manjaka mahataka zavatra ihany hoe ny fanorenana tanàna vaovao izy raha ny mba hitana ihany velany de ny grande ville zany mana lavitra tena mivoaka lavitra ny tanàna zay efa tery. Mazava amin'ny olona ngeny io Dubai io akaiky be ny gasy io, resahan'ny gasy io ka io zany manahirana atsika. Miampy fahasarana atsika koa asa moa nareo mpanao gazety angamba manana vaovao amin'io am'le hoe ny mpandova ny prime ministre Rainilay Arivony esorina koa tany amin'ny lovany, voalaza hoe lovany. Za aloha tsy de manana vaovao fa mampametraka fanontaniana hoe génération efatra na efatra eo de miala tao le mpandova. Iny mbola vaovao mbola vao mafana iny ho arahantsika tsikelikely eo ny toyan'iny. Fa ny zavatra anankiray tiako resahana Andriamatoa Jacques Aimé Rarinirina koa vaovao mafana ihany koa tamin'ny toerinandro ty ny resaka fanendrena gouvernora eny anivon'ny faritra, mbola tsy voatendry daholo moa izy rehetrarehetra. Nareo teo anivon'ny MFM nisany na teo anivon'ny Antokotambatra koa nisany hoe niady sy ny teo anivon'ny SFI niady mba hoe ho fifidianana hatrany mba hisiny tena fitsinjaram-pahefana no ametrana tompon'andraikitra isaky nyreny faritra na vokotany sy ny sisy reny eny amin'ireny vondrom-boaka tsinjaram-pahefana reny zany. Amin'izao fotoana izao fanendrena indray aloha ny potra, ny anarana no novaina chef de région tsy fa gouverneur. Ny fahitany Andriamatoa Jacques Aimé Rarinirina zay io manahirana atsika io, manahirana io ary ny zavatra tsy voatantritsika de ty
io vahoaka malagasy io a indrindra ny 520 isan-jatony zay eny ambanivohitra dia ny 50 isan-jatony mahery kely tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana tamin'ny solombavam-bahoaka ireny a sokajin'olo ireny a dia mijery sy mitaratra ny mpitondra ny ati-hevitry ny mpanao politika ka le mahabe ny ati-hevitra famalina ao anatin'le izy samy milalao ny texte ny lalàna na ny sari-piaro amin'ny fanarahana ny lalam-panorenana sy ny fitondrana zay maika ny filoham-pirenena ankehitriny moa namaly mihitsy izy hoe ary efa atao anatin'ny velorano a de tsy maintsy taterahiny ina ny dikan'iny tsy maintsy taterahiny io a mahazo mitabataba zay mahay texte mahay constitution azoko adika koa hoe misy message mazava tsara hoe raha misy mahasahy mana raha rehefa tsy mahasahy mahazo mitomany fa de ao anatin'ny velorano a tsy maintsy taterahiny ka miteraka mampisy fitoniana ve zay ny aterak'izay zay le ataoko hoe mila fitandremana satria sika mbola hanao fifidianana mbola hanao fifidianana sika ty fifidianana ty everisika hoe fifidianana masina ary anetanana sy esoana amin'ny mpiray tanindrazana satria mety haingeo mba ho fanarenasika ny firenena eo ny sy fandriam-pahalemana eo ty ady amin'ny kolokolo ty ka raha sanatry hoe hoy izy ny mpiray tanindrazana amitsika hoe zay ny ataony mpitarika no arahiny de ho simba ny fiarahamonitsika zany hoe tokony ampiseho foana araky ny tenin'ny papa modely tsara mpitondra misy fanahy ny mampisy fanahy azy tsisy milaza mihitsy hoe manao vagaboraraka fa mahay mandidy ny marina ary mahay manandrifya ny rariny zay no everiko hoe tokony ho toetra asehontsika zany hoe mba misy fanahy zany fa tsy ty ao alava ty a zay ny ifampitondrana eto zany hoe raha fehezina ny teniko tena tsy ampy ny fifanantonan'ny mpitondra sy ny entina ary ny atoko politika eo ny fitondrana sy tsy ao anatin'ny fitondrana ohatra zao ny lalàna mikasika ny fanoherana eto Madagasikara taoriena ny mouvement 2009 ny CNTT zamitange ny filohan-kehitriny Rajoelina mihitsy nametraka an'iny hoe mba ataosika fady ataosika fahotana ny mitasika ny vahoaka eny an-dalambe fa hitany mahalafo vidy azy ho an'ny firenena ka de lapan'ny demokrasia isian'ny ady-hevitra de ato-tsipazaza ao amin'ny atenimieram-pirenena zao sika lasa famaliana indray zao iny a so ihany moa tonga zany ty session ordinaire ty a ny Sénat moa no nanampina ny domy tamin'iny ngamba hiverina ambony latabatra indray mandeha izy zany zao dinihina na de atao aza ny lalàna ny fampiasam-bola eto amin'ny firenena ny loi de finance ny tena ho dinihina amin'ity manomboka amin'ny 15 ny volana oktobra io eny ary fanontaniako farany Andriamatrao Zakemy Rarinirina ianao anisan'ny olona hoe tolona foana niara-dita amin'ny tompoky lamarandafy Rakotonirina ianao ohatra ny hoe karazan'le olona hoe nitolona foana nanomboka tamin'ny taona 70, 80, 90 makatia na teo niveau syndical zany na teo niveau syndicat na teo nivony antoko politika misy endrika tolona foana iainan'le malagasy isaky ny taona vitsivitsy le firenena nefa tsy mety ho tafavoaka inona ny tena hoe mety sakana de inona ny tokony hoe ahafahana mame
na hoe mamitina dingana tokony mbola ho ataony malagasy na ny mpitondra io na ny tsy mpitondra mba atavavoaka n'le firenena ao anatin'ny fotoana foy na tsy voatery hoe tena foy ezaka fa na hoe lavitrezaka ihany ko ary satria zay mbola izy hoe tolona le firenena tsy mety tavavoaka araka ny tokony ho izy sady mamitina ny fandarantsika misaotra amin'ny fanontaniana ary miezaka mitina ny fandaharana atsika raha raisina koa ny tokony ady hevitra sika amin'ny rahalahy mianaka teo mifototra amin'ny fahitana ny zava-misy eto amin'ny firenena ohatra ho ahy manokana zaho 27 sivanjato mbola tany amin'ny lycée Hervé Ramamonjy Fianaratsoa no efa niaraka tamin'ny MFM efa mitolona tamin'izany KMM moa ny filaza ny tolony mpianatra tamin'izany fotoana zany hatrany no nandray anjara fa rehefa jerenao zany ny zavatra misy aty amin'ny taona 2012 de tsy fantatro hoe mba iza re ny nitologna ao an'ity tanindrazany ity no afaka hilaza hoe nisy dingana mba tsaratsara vita ka nakasitrahany mpiray tanindrazana esoriko tao anatin'izay angamba ny zareo nanao any 47 zay ngamba ny esoriko tao tamin'izay fotoana zay hoe niady tamin'ny mpanjana tany izy de nisy flambeau na afindra amin'ny taranaka taty afara na nohy azy de fanontaniana de hoe tonga tokoa ve amin'ny fahaleovatena ara-piariana isika tonga amin'izay tokoa ve sika amin'izao fotoana izao de angamba samy afaka amaly manahoana ny fiainan'ny malagasy raha mihaino ny fanana famakafakana na ataon'ny Banque mondiale na ny FMI na Transparence internationale dia ohatrany hoe sy makaiza zantsika mirefarefatsika isan'ny vahoaka resitsika ny sandam-bolatsika sy misahatra ny sy midina fanontanianao zany de manao hoe inona reny tokony atao inona no vahaolana misy fahamaliana be moa eto hoe tokony vavahana ho maty haingana dolodolo ny dinosaure rehetra fa efa lasa tompokolahy monjazona efa lasa tompokolahy Pasteur Andriamanjato efa lasa tompokolahy professeur Zafy efa lasa tompokolahy Manandafy de vavahana koa anaraka azy ny sisa sanatry misy manao an'izany mihitsy hoe izay no hiterahana fanaovana politika vaovao eto Madagasikara za aloha mahita hoe atevitra diso zany tsy any ny veriko olanatsika fa ny fahitako ny olanatsika de zao sy ampy mihitsy ny fampifamenoana ny fahatakarana ny raha misy eto amin'ny firenena zany hoe ny mitondra de mihevitra hoe izay ny tompony marina azay tiana atao eto zay no atao hoe marina fa izay rehetra mbola tsy mitondra de tsy manana ny marina fa mijanona aloha miandry fifidianana manaraka ka raha izay ny atao de mazava ho azy fa mandova tsy fahombiazana atsika zareo tsara nge Joël isaky ny avy manao fifidianana atsika de tsy maintsy misy filoham-pirenena miala eto aloha gidra be ndray voaverina eto de ho zay foana ve fa maninona raha mba manao ohatran'ny firenena hendry misy fanahy mahay mifandray tanana ary mahay mampifameno ny fahitana
zay ny fiseriko azy hoe tovitovy am'resaky paparay masina ihany hoe tsy ampy ny fampihenoatsika zany hoe nydikan'izay ve misy fifamelana misy fampihavana pirenena mbola tsy tomombana eto fa mbola tadiavina ny lalana tokony voahana am'izay lafin'izay fa ny adihevitra eo amin'ny taona ny lahy sy vavy aloha everiko hoe tsy any ny olanatsika vehivavy zany koa fa be dia be koa ny mandray andraikitra am'izao fotoana zao masiaro ny eritreritra ny taranany koa izy ny apison'ireo menaky ny ain'ireo ka izay zany ny fiseriko azy Joël raha fehezina de mila mitodika any amin'ny fifanantonana be dia be ny mpanao politika société civile ary ny sambatan'olona amin'ity firenetsika ity eny ary de makasirika n'Andriamatoa Jacques-Aimé Raharinirintsika ny vahiny tato amin'ny fandarana dinika ampatsivina ihany sociologue anthropologue sady mpanao politika mpikambana teo aloha teo niviny Antoko MFM teo niviny Antoko Tambatra ihany koa ary anisany nanorina ny HFI ny tenany de makasitraka atsika rehetra tany tokantrano nanaraka amin'ny fandarana mametraka ny veloma finaritra tompoklasy tompokivavy dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao ito amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7 arivo dinika